Navoaka ny Seny ny talata 4 aprily 2024 ny fanapahana laharana fa 4/50. Mirakitra ny lisitra ofisialin'ireo kandida ho fidiana solombavam-bahoaka ny 20 Mey 2024 avy izao. Azo tsidihana sy jerena ao amin'irony voameram-pirenena misahana ny fifidianana www.seni-madagascar.mg moa izany. Niisa 30 ireo fitarainana voarayan'ny Seny. Nisy ny fanafanana filatsako fidiana 5 natao teny anivon'ny Novaiky no naverin'ny Seny tamin'ny laoniny, izany hoe nekena indray ny mahara-dalàna ireo kandida 5 ireo. Androany nanomboka tamin'ny 7 ora maraina teo kosa isaky ny distrika manerana ny Nosy no hanaovana ny atsapaka izay mamaritra ny filaharana ny fanoloran'ny mpilatsako fidiana na ny lisitra mpilatsako fidiana ao anaty taratasy-datsabato tokana bulletin unique sady laharana amin'ny fidirana ao amin'ny haino aman-jerim-pirenena ihany koa rehefa handeha ny fampielezan-kevitra. Ao aorian'ny antsapaka moa dia iarahan'ny Seny mandrafitra amin'ny kandida ny tarandasy-datsabato tokana. Mandritra izany no hanomezan'ireo kandida ny sary famantarana raikitra azy na ny antokony izay arafitra ao anatin'izany bulletin unique izany.